box tailandaise io kosa ny fanadadiana manaraka izay efa nisan'ny mahazo vahana tanteraka eto amintsika ihany koa ty taranja ity tamin'ity farany herinandro ty ara dia nisy ny katrokady izay nitanterahana tetsy mitojo amin'ny Betongolo. Hoentina mamerina lazany taranja box tailandaise eto amintsika izay hita natoritory tato ato dia nisy ny katrokady nokarakarain'ny mpankafy ity taranja ity tao amin'ny dojo Betongolo tolakandro io. Club dimy no nikatroka sy ny fanakalotra keva tamin'izany dia ny SISC, ny RKC, ny ASL ary ny COSFA. Nambaran'ny lieutenant colonel Jaotina izay nisan'ny tompon'antoka tamin'ny tetsika ity fa dia mbola homary ny fandaharam-potoan'izy ireo ato ato hoentina ampifazana tanteraka ny Muay Thai eto Madagasikara.